Ny Ministeran-drano ny fanadiovana sy ny fidiovana ary ny fianakaviam-beny dia nanatanteraka ny fifampiarabana nahatratra ny taona 1740 teny amin'ny espace Saloia Voloa ny 17 janoary lasa teo. Fotoana iray nahafahana naneho ny firarian-tsoa ny fampizarana ny ezaka vita tamin'ny taona 1940 ary koa nametrahana indray ny vina ho an'ity taona vaovao 1740 ity. Tao anatin'izany ihany koa dia nisy ny lanonana fanomezana marim-poninahitra ho an'ny mpiasan'ny ministera miisa 430 izay mitsinjara toy izao. Ny nahazo marim-poninahitra commandeur de l'ordre national dia miisa 4, ny nahazo marim-poninahitra officier de l'ordre national dia miisa 20 ary ny nahazo marim-poninahitra chevalier de l'ordre national dia miisa 10. Ankoatra ireo, nisy ny fanomezana ny solomody akoho ny ray aman-dreny dia ministry ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana Andriamatoa Roland Avatomangamivady. Naneho ny fakasitrahany tamin'izany Andriamatoa ministra ary ny rarisoa mpiasa amin'ny ministera rehetra. Nanamafy ihany koa izy fa vonona mpandroso ny ministera sahaniny amin'ny heriny manontolo ary miandry ny fanampiana avy amin'ny mpiasa tsirairay amin'ny fanatanterahany amin'izany. Notsahivy ny ezaka natao ary mbola mitohy ka ho tanterahana amin'ity taona 1740 ity dia ny fampidirana rano fisotro madio any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy izany. Ny farana tamin'ny lanonana sy ny fisakafoanana ny fotoana nanehon'ny fianakaviam-beny ny ministera ny hafaliany araka tamin'ireo solotena mpisehatra rehetra ho an'ny rano fanadiovana sy ny fidiovana.